Ny 9 febroary Henri Ratovo, mpanao hosodoko, nanana ny lazany tamin'ny fotoanandrony i Henri Ratovo. Tany arivony mama izy niteraka ny taona 1920. Nianatra tao amin'ny collège des pères jésuites Ambohipo. Isandreo nampianatra azy tamin'izany ny frère Louis Rafringa izay lasa olo-tsambatra malagasy amin'izao fotoana izao. Tamin'io sekoly io nahazoany ny diplôma ahazoana mampianatra tany an-tsekoly dia efa nanana ny talenta teo amin'ny zavakanto ity olo-malaza iray ity. Vitany ny nanao ny sarin'ny frère Louis Rafringa isandreo sekoly namolavolany Henri ihany koa ny collège Saint-Michel Amparbe Antananarivo. Maro ireo sary hosodoko vitany ka Andriamatoa sy Ramatoa Gauthieron no isandreo nanangona izany. Teo amin'ny fifaninanana dia ny taona 1909 no nahazon'ny loka voalohany tamin'ilay exposition Antananarivo. Tamin'ny fahatongavan'ilay mpanao hosodoko nalaza Suparo tamin'ny taona 1909 dia lasa ny Henri Ratovo avokoa ireo loka tamin'ny fampisehoana nokarakarainy toy ny prix d'esquisse, prix d'ensemble, prix de masque. Ankoatra ny fanaovana hosodoko dia nampiofana tanora maro teo amin'izany sehatra izany ity mpanao hosodoko nanana ny lazany ity tao amin'ny faritry Mahamasina izay toerana nisy azy no nanaovany izany. Isan'ireo sangan'asa nahafantarana ny Henri Ratovo ny sarin'ny général Galeny, ireo sarin'ny lalan'ny hazo fijaliana tao amin'ny chapelle Saint-Michel ary ny sarin'ny cathédrale Elle Anosbe. Amin'ny mampanakanto azy dia isandreo mpikamana tao amin'ny voamieran'ny misahana ny zavakanto tao amin'ny tanàna Antananarivo ny tenany. Nodimandry ny taona 1920 i Henri Ratovo. Ilay andrarezina teo amin'ny hosodoko malagasy. Enina febroary 1920 nandefasana an-tsesitany ny prime ministre Reine ilay arivony tany Algérie tao amin'ny trano fonenany tao Antsarasotra no nakana azy.